ankehitriny zany a dia mijoro ny fikambanana zanaky niterako manendy anosy vola mahitsy moriandro izay tariany maître Jony sy ireo membre rehetrarehetra ao anatiny. Ny antony ijoroany zany dia rovanainy ny fomban-drazana. Ny antony ijoroany zany dia ametrahanay an'ireo fomba mampanao ny enti-paharazana ka diso no miteny fa ny fomba ny enti-paharazana gasy dia fanompontsampy tsy fanompontsampy velively ny fomba ny enti-paharazana gasy fa fomba avy amin'Andriamanitra ka mbola toisako ihany hoe fomba avy amin'Andriamanitra izay nifandovana tamin'ireo taranaka rehetra ireo razana izay nifandimby tamin'ny taranaka rehetra ka io ny antony ijoroanay hametraka an'izay zavatra rehetrarehetra zay zany ny zanako mahitsy ray vohatra iaro ny vohatra anosy vola sy ny toerana rehetra sy vakoka misy ato aminy. Io zanaky teraky manendy anosy vola mahitsy amory andro dia manana vakoka manavaka azy tokoa mahitsy satria mahitsy dia araky ny voalazy dia tany aloha tany dia mitondra ny atao hoe foko zany hoe foko manendy anosy vola manana vakoka lehibe izay tena mampamahitsy amin'ny mahitsy tokoa anosy vola io. Ohatra reo ray aman-dreny ara-drazana mitana fomba mampanao ny enti-paharazana amin'ny alalan'ny devandra eo reo olona mpiaro ny olona amin'ny alalan'ny poison posy eo koa reo olona izay manana ny toerana misy azo mihitsy amin'ny alalan'ny hoe mpiaro ny olona amin'ny alalan'ny zava-maranitra zany rehetrarehetra zany nefa dia vakoka anana mahitsy avokoa akoatran'ireo aretsaina izay tsy voatanisa tsony zany hoe ny tantaran'ny vaziny ny tantaran'ny hebreo dia ato mahitsy avokoa zany rehetrarehetra zany. Ao anatin'ny vinavinanay tokoa ny sarika mpizahatany amin'ny alalan'ireo vakoka reo satria raha tsy teny mitokana hoe misy tantara momban'ny hebreo tantara tamin'ny andron'ny Mosesy amin'izany toerana izany fa mbola ho avy ny fotoana ho amoahana ny zavatra rehetrarehetra indrindra fa eo an'ny atao hoe mikasika amin'ny boky na CD manoloana an'izay zavatra rehetra izay satria ny sitona mpizahatany tokoa sy tsidika mahitsy sy ny tantara mahitsy no atao satria maro ny zavatra miafina ety mahitsy tsy teny fotsiny ohatra hoe mampalaza mahitsy zany anosy vola zany ohatra hoe mampalaza mahitsy zao mba zanaky ny mahitsy koa mitenako ao anatin'izany ohatra hoe maître Jony mahitsy izy tsy alalan'izany ngambany manerana amin'ny Madagasikara manoloana ny zavatra izay ataon'ny maître Jony. Ezaka ny tenanay anao ny hampanara-pianatra azy mba hifanaraka ny atao hoe iraisam-pirenena zany nefa zany zavatra rehetrarehetra zany dia tsy vita mora tokoa ary tsy vita vava fa miainga eo amin'ny hery koa herin-tsaina herim-panahy fitiavana indrindra fa ny vola fotodrafitrasa hita aloha zany dia eo amin'ny ampaty filitana zany dia efa nahavolena hazo manodidina ny erinalina sy fitoetsy fototra ary ny fanamboarana ny rano ao a Paris izay nandaniana mailon teo amin'ny 7 mailon ary nahavitana fary marobe zany hoe ireo zanaky ny terako manendy anosy vola mahitsy no nanao an'izany tamin'ny alalan'ny fitariana izay nentin'ny maître Jony nanomboka tamin'ny 2002 ka ziska hatramin'izao ary mitohy fanajariana an'izany ary tsy mijanona mihitsy ankehitriny mandra-patonga any amin'ny farany ary fandovan'ireo taranaka rehetra ireo zavatra atao sy fandovana ao anosy vola. Teto amin'ity manendy ity dia tsy nisy andevo tsy nisy andrina ka ao nahitana ny hoe andrean'ny feny vola andrean'ny feny lanitra andrean'ny feny maina andrean'ny feny lafitany andrean'ny feny zaka ireo zany no taranaka mitoetra sy monina ety amin'ny didiny mahitsy ka mitanan'izany vakoka isan-karazany zany ka manangana ny fikambanana mafonja zahay anatambaranay ny vakoka mahamalagasy mba horeren'ny gasy sy ny tanindrazana.